Eto amintsika dia mbola maro be ireo olona miaina lavitra dia lavitra ny tobim-pahasalamana ary tsy manana fahazahoana misitraka ireo tolotra eny amin'ny tobim-pahasalamana na any amin'ny hôpitalim-panjakana izany hôpitaly privé. Ny tolotra ara-pahasalamana eny fotony na soins de santé primaire amin'ny teny teknika dia tolotra ara-pahasalamana izay mamaly voalohany indrindra ny filan'ny olona amin'ny andavanandro, filana ara-pahasalamana io. Ny faharoa, tolotra ara-pahasalamana eny fotony izany dia tsy maintsy voapirofo ara-siantifika ary manaraka ny fenitra siantifika. Ary fahatelo dia azo atolotra ary azo sitrahany be sy ny maro na aiza toerana misy azy. Ny fandaharan'asa USAID Access dia manampy ny Ministeran'ny Fahasalamana hanofana sy hamatsy an'ireo mpanentana ara-pahasalamana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Misy eo amin'ny 7,2 alina eo izy ireo no miara-miasa amin'ny fandaharan'asa USAID Access. Ao anatin'ny fampitaovana omen'ny fandaharan'asa ny mpanentana ara-pahasalamana ny fitaovam-piasana amin'ny andavanandro toy ny rejistra ohatra na ny fitaovana tsotsotra entina mitsabo ny aretina izay mety ho hita eny amin'ny fiarahamonina eny. Ao anatin'izany koa ny fampitaovana ara-panafody ary efa misy maro amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo aza no mampiasa itony telefônina avolenta na smartphone itony ahafahan'ny zareo mandray an-tanàna marary, ahafahan'ny zareo ihany koa mampita ny tatitra ara-potoana sy manamaivana ny fahadisoana izay mety mitranga na eo amin'ny tatitra izany na eo amin'ny fandraisana marary. Eny amin'ny tobim-pahasalamana kosa na eny amin'ny tobim-pahasalamana fototra CSP hoy isika, CSP 1 na CSP 2, isan'izany ihany koa any amin'ny hôpitalin'ny district CHRD, centre hospitalier de référence des districts, dia manampy ny Ministeran'ny Fahasalamana ny fandaharan'asa USAID Access amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo mba hisy tolotra ara-kalitao tokoa ny atolotra ny marary zany rehefa tonga any amin'ireny tobim-pahasalamana ireny izy na tonga any amin'ny hôpitaly. Isan'ny tohana omen'ny USAID Access ihany koa ny eo amin'ny fitantanana an'ireny tobim-pahasalamana ireny izay raha misy akaiky dia akaiky amin'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana eny toerana avy amin'ny mairie sy ny amin'ny commune raha teo moa zany. Isan'ny koa ny manampy ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ireny tobim-pahasalamana ireny amin'ny fampitaovana ara-panafody na fampitaovana ihany koa amin'ireo fitaovana iasana any amin'ireny tobim-pahasalamana ireny toy ny fitaovam-pitsaboana na ny latabatra fampiterahana ohatra sy ny toy izany. Noho izany zava-dehibe ho an'ireo malagasy rehetra manerana ny Madagasikara ny manana zo, manana fahefana hisitraka ny fahasalamana fototra, zo ara-pahasalamana fototra izay tokony homenan'izy ireo rehefa misy marary izy na hiarovana azy tsy ho tratran'ny aretina ihany koa.